eny ary falmerabatsika rehetra aminaran Jesosy a mbola afaka indray fampisara anio de misaotra ny tompo a fa na de mbola tsasany ary le feo a de ny herim-pana sy ny herim-po kosa fonina tanteraka mbola ifampitatana aminao indray androany zay aloha zavatra tena isorako an'Andriamanitra mihitsiny a nisy fotoana nandalo zavatra be dehibe zay fa zany resaka tamin'ilay anabavy anankiray any andafy zay hoe ny zavatra isorako ny tompo a de zao le herim-pana le énergie spirituelle any anatiko any a tena mahavarina mihitsy fa ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe tsy mety lany zany ohatrany hoe eo foana le izy nisy fotoana zany nandalo zavatra be dehibe ny fanompona nisy fotoana matsiaro an'le izy a hoe efa be dehibe zany nanakorotana n'ity fanompona ity tany amin'ny 2012 2013 2015 2016 2019 koa efa saky anisy fa tratra ny confinement de tapona tao le zavatra efa saky anisy de tamin'ny faraparany a nisy fotoana ako mifampiresaka tamin'ilay anabavy hoe ny zavatra mahafinaritra ao anatin'le izy a na misy olona zany miabandona misy olona reraka sy sisa fa ohatrany hoe mahita an'ireny zavatra reny a de tsy hoe mafaly akory ny faharerahan'ny hafa ohatrany hoe rehefa reraka ny hafa de za me matanjaka ohatrohatry zany ny anotoetrako hoe rehefa mekivy ny hafa za vao may miampotra avany fa tsy haiko fa ny tompo no miazona de matombola eto androany de arak'izay lazaiko zay a ny feo no mety atsasany fa ny ao am-po tena mbola vonina be mihitsy mbola vonina iazakazaka foana de fampitatana nahoana zavatra zay mety hitranga ny afatra ifampizarantsika androany a de afatra hitako hoe raha azotsika omena sarisary kely de tahaka ny fifandraisan'ny afatra tamin'ny herinandro ambony a tamin'ny alarobieriny a sy tamin'ny alady teo le izy moa zany ny révélation men'Andriamanitra de matsiaro mihitsy any tenany amin'ny oabolana any hoe lalamarina de tahaka fipoky ny andro maraina me mazava io mahandra ampitatovovonan ny andro averiko matetitetika fa ny tinambara amin'ny zavatra eny de zao hoe rehefa maraina ny andro a rehefa mbola ny tsinanana ny masoandro de efa mazava fahitanao ny akamaroan-javatra fa iny mazava iny a tsy mbola mame détail na information tena izy zany hoe ny akamaroan'ny zavatra mbola ao anaty aloka hitanao fotsiny hoe io trano a ty voninkazo a ty fiara ty olona fa tsy tena mazava raha mbola ao anaty aloka ny couleur ny zavatra anankiray rehefa ao anaty aloka ny zavatra anankiray a de ny mavokely a mety somary volomparasy ny lokony ny fotsy a ny olona fotsy hoditra zany rehefa ao anaty aloka ohatra somary zarazara fa rehefa tonga amin'ilay mitatavovonan'ny andro a mazava tsara zavatra rehetra de hitanao ny tena couleur marina de androany te hifampizara aminao a ny zavatra zay efa fampiresantsika ozy a tamin'ny herinandro tamin'ny aladitsika fampiresaka zavatra ohatran'izao tamin'ny fiandohan'ny afatra hoe Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra de naka fotoana mihitsy izy misy elanelam-potoana lava be teo anelanelan'ny famoronana ny tany sy ny lanitra sy ny fanamboarana zay tokony ho amboariny de teo anelanelan'ny fotoana iny a de nisy fanafona nambomba tambony lalina nisy rano nanarona ny tany de ny fanan'Andriamanitra nambomba tambony lalina de rehefa tonga amin'izay le parole de tsy iza fa Andriamanitra la inteny hoe misy mazava de nisy ny mazava nanomboka nietsika amin'izay ny arra nietsika ny fanamasina sy ny tenin'Andriamanitra de ary ny mazava amen
jerenao tsara ao anatin'ny boky ihany koa ao anatin'ny bokyny asan'ny apôstôly ihany koa ao Matio 7:20 Jesosy naniraka amin'ny mpianatra mandeha any ianareo mitoriny filazantsara mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa no vonjena zay tsy mainty mino kosa no melohany fa inona zavatra nitranga tao anatin'ilay izy nasainy Jesosy nijanona aloha zareo mijanona eto Jerosalema aloha izy mandrapatonga ny hery avy any ambony zany hoe na dia efa nivoaka ary ilay teny dia tsy azo atao ny tonga dia niasa fa tsy maintsy niandry an'ilay fanahy masina zay vao azo notoriana ny filazantsara raha tonga dia nanapa-kevitra fotsiny izy hoe ozy izy Jesosy hoe mandehana mitoriny filazantsara dina ny zavatra nitranga lasa fotsiny izy fa tsy nisy hery nanaraka azy tsy nisy tanan'Andriamanitra nanomba azy nampisokatra ny lalana nampafantatra azy ny zavatra rehetra sy ny sitrapony ary tsy nibebaka ny olona satria maninona reo roa reo dia miara-miasa foana foana rehefa nitory ny filazantsara Petera nivoaka ny parole nivoaka ny teny fa niara ny asa tamin'izay tena nivoaka zay tena ninona reo olona ny ainy dia voatsindrona tampony tena nytany ery rahalahy inona no ataonay zavatra roa miara miasa foana zavatra roa tsy mety miasa irery tsy zavatra moa zany fa lay Andriamanitra izay miseho ho fanahy sy lay Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny teniny dia miaraka miasa ireo dia mahavokatra amin'izay izy raha vao misy ray amin'ireo tsy eo dia tsy misy ny vokatra raha vao mandeha fotsiny fanahy manarona ny tany eo fotsiny izy fa tsy tonga fanambarana lay tena resana tsy soratra masina tsy baiboly fa Andriamanitra miresaka mihitsy tenan'Andriamanitra mihitsy ho any ny vanim-potoana iny amin'izao fotoana izao tsy hanao an'izany tsony izy hoe misy mazava efa misy hatrasaika eo tsy tenitsony izy hoe misy hazo misy voromanidina misy an'izao misy an'izao efa ary zany fa miara-miasa ireo roa ireo dia mitondra vokatra izy fa raha vao tsy miara-miasa ireo dia tsy mitondra vokatra izy lay teny dia tonga amin'ny fotoanany tamin'ny vanim-potoana anankiray ny Israely nitenenin'Andriamanitra mandehana miditra ao Kanana fa omeko bela tananareo ny Kananita fa tsy nentin'ny Israely iny atao hoe parole iny milatsaka amin'ny vanim-potoanany iny azonao zay ny parole ny teny tsy zavatra raisina foana amin'ny fotoana zay itiavana azy reradreraka azy zany inona ny tenin'Andriamanitra mampaherihery ahy io mety tsy tenin'Andriamanitra zany soratra masina karoanao fotsiny zany toizako ilay resaka teo mitenenin'Andriamanitra izy mandehana zao miditra amin'ny tany Kanana fa omeko anareo reo olona vaventy be reo lasa izy niditra nalefa ny ina moa mpisafotany rombe folo rehefa nitsofoka ary zalahy ny folo tamin'ireo nitondra tatitra tamin'ny vahoaka ny Israely hoe tena tao zay le tany aloha dia mahavokatra tena tsara fa zao olona vaventy be daholo ao ary taka ny tsingetana fijeriny anay ary taka fitsingetana koa fijerinay ny tenanay ao anatrehany zareo dia niemitra izy naripaka Andriamanitra ny apahany maromaro taitra ny apahany hafa andao anafika any Kanana ozy Mosesy efa tsy zaitsy le parole fa ny parole mijanona eto ndray aloha oza zalahy vao eo Jehovah ny teny mandehanako tsy zaitsony ahoana ndray lasa izy nitsofoka maty daholo tany ina moa ny zavatra tiana ifampiresahana amintsika ampatonga antsika tena hoe tsy aina ho zanak'Andriamanitra manana ny fanahy masina fotsiny ihany ny fanahy masina mitoetra atao anatintsika amin'ny
vanim-potoana isika nandray ny fahateram-baovao marina. Amen. Nateraky indray ianao dia tsy manao aller-retour aminao ny fanamasina. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe nomena ny hery ianareo dia ao aminareo ny hery. Amen. Tsy miankina amin'ny etanao io. Raha lamanao zao bokin'Osatra mialatsiny fa alaiko ohatra se. Fa raha lamanao nge tsy miankina amin'ny etany. Hoe rehefa nona izy dia mipilepaka le zavatra. Dia rehefa vokindray dia miverina tsara tena tsy miankina amin'izay le izy. Fa zay foana ny etany zay. Kanefa misy fotoana ve se reraka. Sao dia tsy mety reraka se aloha. Misy fotoana se marary. Elaela tsy marary. Fa misy fotoana marary any. Fa tsy mampiova le eta zay. Dia tahak'izay ihany koa ny eta spirituel atsika. Tsy hoe akory misy fotoana ianao reraka ara-panahy. Dia hoe niala ny fanamasina. Azonao ve le ohatra? Tsy hoe akory misy fotoana ianao marary ara-panahy dia niala ny fanamasina. Ary tsy hoe akory misy fotoana ianao latsaka mihitsy ara-fahotana dia niala ny fanamasina. Aza raisina le tenin'i Davida iny, aza miampiala ny fanamasina ao ato amiko. Andriamanitra rehefa nisafidiny olony ka nametraka, ary aza laina koa ny tantaran'ny Saoly, fa tsy mitovy vanim-potoana ny testamenta taloha sy ny vaovao. Ny testamenta taloha dia nomena mandritra ny fepotona voafetra ny fanamasina, ary sous condition satria tsy misy ny atao hoe fahasoavana. Tsy tombo-kase ny fanamasina ao amin'ny testamenta taloha, fa nomena ahafahanao mitondra firenena, ahafahanao milaza izay fanambaran'Andriamanitra, zay fotsiny ihany. Rehefa tsy mendrika ianao mitondra an'io, esorina aminao le izy. Fa tia amin'ny fanekena vaovao kosa nomena asenao ny fanamasina ho tombo-kase hidirantsika ny lanitra. Amen. Tsy miankina amin'ny fahamendreantsika io, fa avonavim-panasy avonavim-po ny fiatreretana, fa mendrika ny hitondra ny fanamasina. Tsy mendrika na zao fotoana hitenenako Toriteny zao ary dia tsy mendrika ny hitondra ny fanamasina. Ataoko ahoana ny hitondra lay masina indrindra atao anatiko? Ataoko ahoana zany? Dia hitandrina be aho zany. Dia inona zany ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy ho ataoko? Tsy possible anie zany. Andriamanitra nanambara tsara mihitsy ny tamin'ny Israely. Tsy toetra aminareo zany fanako, za tsy araka monina aminareo. Fa nareo vahoaka-piodina, za masina be. Raha miaraka tsika vonoko foana nareo isaky mihetsika. Zavatra tsy possible zany. Fa isika rehefa nomena ny fanamasina tamin'ny alala fahateram-baovao dia velona atao anatitsika ny fanamasina. Amen. Ka nahoana eta spirituel anao velona ao anatinao ny fanamasina. Fa le fanamasina velona ao anatitsika raha vao tsy misy alay tenin'Andriamanitra dia ositsika tahaka ny famoronana n'izao tontolo izao, mambomba fotsiny izy. Dia misy zanak'Andriamanitra tsy mahafokatra, dia misy zanak'Andriamanitra reraka, dia misy zanak'Andriamanitra kivy, dia misy zanak'Andriamanitra mbola ao anaty valemena, mbola misy fatipatorana tsy indraindray eny, satria maninona? Tsy manana n'ilay parole, tsy manana n'ilay teny. Fa rehefa ny teny sy ny fanany miara-miasa, zay ianao ny zanak'Andriamanitra taria ny fanan'Andriamanitra maro. Ary zay ianao le zanak'Andriamanitra mahery, zay ianao le zanak'Andriamanitra matateraka sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy mijanona fotsiny amin'ny zanak'Andriamanitra titre, na zanak'Andriamanitra tombo-kase, tsy zany ny itiavan'Andriamanitra antsika. Amen. Zanak'Andriamanitra mahomby, lazao kely an'izay namanao akaikinao, tian'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra mahomby, zanak'Andriamanitra mahery, hoe zanak'Andriamanitra mitondra vokatra. Amen. Inona ny dikan'izany? Mila miondana ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy miondana baiboly avahako foana le izy,
mba tsy isiny problema ao anatin'le resaka fa ianao afaka mahay baiboly fa mbola manana fatorana foana. Ianao afaka mahay baiboly fa mbola latsaka amin'ny fakapanahy. Ianao afaka mahay baiboly fa mbola reraka, mbola sahiran-tsaina, mbola feherievitra, mbola manondratsondrana matetetika. Fa rehefa misy tenin'Andriamanitra velona ao anatinao dia afaka nao zanak'Andriamanitra mitondra vokatra ianao. Tsy zay ve ny ilaitsika rehetra eto? Inona ny atao eto ambonin'ny tany fotsiny velona fotsiny amin'izao dia iantso avy Jesosy maranatha isaky ny mihetsika. Tsy zany ny alehantsika eto fa zanak'Andriamanitra vokatra. Amenna. Zanak'Andriamanitra afaka mampiseho mihitsy amin'ny tontolo manodidina, afaka ho vavolombelon'i Kristy. Ahoana ny atateraka an'izany? Ny teneniko teo, miara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra. Miara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifandray amin'Andriamanitra foana ary miresaka amin'ny foana. Hoy tsika tamin'ny herinandro, ao amin'ny tontolo ara-panany anaovana an'izany. Fa tsy vavaka safobe mantsiny, tsy vavaka atao zay havita anazy, tsy vavaka mijery lera isaky ny 2 minitra hoe firy zay ny vitako. Tsy vavaka ohatran'izany fa tena vavaka mikaroka an'Andriamanitra ary miresaka mihitsy ary mitady iresahany mihitsy ao anatin'ny fo. Jerenao iny sarin'i Jesosy iny fa izy miasa tontolo andro dia setriny zay. Ny olombelona zao manana fahazarana hoe rehefa avy mamotsitra very ny energia dia lasa maka manavao energia vaovao indray, lasa misakafo complet tsara sy sisa rehetrarehetra. Jesosy ohatran'izay mihitsy le sary fa eo amin'ny tontolo ara-panandra izy. Lasa izy midépense. Inona ny dépense zay ataony? Mitory ny filazantsara. Ary izy rehefa mitory ny filazantsara tsy manao fombafomba. Mialatsiny amin'ny rahalahy amin'ny école de ministère, tsy manao devoir. Fa tena ny ao anatiny ao mihitsy. Ity ny asan'ny raiko ary ny haniko dia ny manao ny asan'ny raiko ary matateraka izany. Zany ny energia vao maraina lasa mitory ny filazantsara. Vita ny harivan'iny lasa mitokana miresaka miray mba hisiny le parole foana ao anaty ao. Azonao le fandehan-javatra azotsika le izy hoe ny vavaka noery fa tsy azotsika hoe amin'ny lafiny inona, fa ny lafiny ao anatin'ilay vavaka izay manome hery dia ianao tafahoana amin'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika hoe ao anatin'ny fanompona avelontsika hivavaka, alefa mozika, alefa vavaka. Zany mahatonga antsika hoe ao anatin'ny fanompona manana fotoantsika naovana fifadikanana, afahanao mitokana, afahanao manana fahazarana miresaka amin'Andriamanitra ary maheno an'ilay parole, maheno an'ilay tenin'Andriamanitra ho anao amin'ny fotoana io. Andriamanitra tsy mitsahatra ny teny. Amenna. Zahay vavolombelona zany, Andriamanitra tsy mitsahatra amin'ny teny. Ary tena marina mihitsy ny resaka iny hoe zay teneniny eo tsy valida tsony rehefa avy eo. Fa misy fotoana angenao ohatra hoe mila helokolona anankiray maso fanambarana ianao amponao ao, tena tonga ianao dia vonina mihitsy. Fa averenao anginy misy olona manondrana hafa dia avereno, averiko indray le nataony Jesosy. Ohatran'izao fomana tsy mety tsony io. Dia gaga ianao fa ahoana ary zany? Fa ngafa maninona ny tsy mety tsony? Satria tsy parole itsony le izy, tsy teny tsony le izy. Satria tian'Andriamanitra isika hanana fifandraisana amin'ny foana. Inona indray sakafonao anio? Ahoana vavaka Jesosy meo anay anio? Ny anina sahaza ho anay anio. Inona zany anina sahaza ho anao zany? Deutéronomia 7:7. Tsy mofo ihany no veloman'ny olombelona, fa ninona? Ny teny rehetra mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Ianao mila maheno an'Andriamanitra androany. Amenna. Zay ihany lakle ny fiarahana amin'ny Kristy. Maheno azy androany, maheno azy androany. Fahazarana ny mandeha anio mila exercice. Zay ny anjaranao zay Andriamanitra miresaka aminao fa ianao mila manana fifehezantena dia mila manana exercice ibanjina azy Jesosy io. Sady te hiresaka aminao androany.
Jesosy io za te aheno anao androany. Avelako daholo zavatra rehetrarehetra. Avelako daholo ny ohatran'izao. Raha reny mpianakaviana ianao, karakaraiko ny sakafo, karakaraiko ty, karakaraiko zao. Tapitra loha iny amin'ity tapany maraina ity. Andeha hitokana fa te hiaino anao a Jesosy. Te hiaino anao. Amin'ny problema antsika mantsy dia zao, tsika te hiaino an'Andriamanitra fa amin'le zavatra amin'ny concerne atsika. Zay ny itiavantsika andrehan'Andriamanitra. Ohatra tsotra zay pitranga matetika. Jesosy iza ho alevado koa. Mba teneno amiko a Jesosy. Jesosy io, inona le asa zay tianao ataoko? Jesosy io, any via sa ho any vanana. Tsy zany ingeny atao hoe miaino an'Andriamanitra. Natao hoe miaino an'Andriamanitra dia miteny fotsiny izy, teneno zay tianao lazaina amiko Tompo. Manao ohatra Samuela zaza. Mitenena Jehovah vavoniky ainy ny mpanomponao. Rehefa hivavaka ianao manomboka izao, mianara miditra ao amin'le tontolo. Dika ilay efitra mangingina lazain'i Jesosy iny, ahafahanao miditra ao amin'le tontolon'Andriamanitra mihitsy. Dia ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra za te aheno anao. Afaka mitondra karazam-bavaka be dia be atao anaty anao, sujet de prière be dia be. Fa za te andre anao androany. Za te aheno ny toromarika ao. Na amin'inona na amin'inona, na amin'ny fanompony io, na amin'ny zavatra mitranga io, na marary na salama, na ahoana na ahoana. Za te andre anao ao anatin'izay ny misy ny hery. Fa azoko ataony mandany andro mivavaka adiny ray, adiny roa, adiny telo, adiny efatra. Fa rehefa avy eo mbola mifarahotsana ihany. Mahita faktura ny jirama. Tsika moa zany dia ao anatina vanim-potoana fahafa mihitsy. Zavatra tahoran'ny olombelona betsaka indrindra amin'izao vanim-potoana iny antsika izao dia taratasy. Zay ny atahorantsika olombelona indrindra. Taratasy misy tampon police tsy fantatra koa hoe inona io na inona. Fa vao mahita fotsiny 4e arrondissement, tonga dia vadika fotsiny atsasaka ny volondoha. Vao hoe fampiatsona fotsiny dia efa mivadika. Vao hoe misy an'izao mila aloha, aizana hitana an'izany volo zany. Vao hoe misy an'ity, misy an'ity, misy an'roa. Zany ny olona vanim-potoana iainantsika izao, olona reraka, olona mora kify, olona tsy manan-kery. Tsy haiko nareo raha mba nahita an'ireny zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina reny. Sarisary alefan'ny olona iny. Be dia be mamono tena ankehitriny. Misy ranamana izay nasehon'ny olona tany ao anatin'ilay ranobe eo mamasina eo ny olona mitsoka mody, ngiaraina ohatrany ao anaty zakosy izany. Sady mampimela izy mampalahelo ahy ihany tena. Mafy tena tsy zakany sain'ilay olombelona ilay zavatra. Tena reraka loatra izy mijery an'ilay tena hoana. Fa veriko aminao hoe tsika mety ho zanak'Andriamanitra misy fanamasina. Fa possible tsika latsaka amina karazan-javatra raha vao tsy maheno fanambarana avy amin'Andriamanitra. Zay no mampatonga tsika mifampahery eto. Mila mivavaka ianao. Amen. Mila mitady ny Tompo ianao. Mila mitady ny Tompo ianao. Mila maheno azy ianao. Fa raha vao tsy maheno azy ianao, tsy resaka fiainana fotsiny resako aminao fa na le fiainam-panary na le antom-pisitsika reto ambonin'ny tany dia anisy andro sy volana fotsiny ny ataontsika. Marsa sahady voaviana ny tombaovao. Zany fotsiny ny ataontsika. Efa sasenao tokony olona manamarika tantara. Amen. Sasenao tokony olona mitondra zavatra eo amin'ny tontolo manodidina atsika. Ny filazantsara nge raha lasaina bafy tsy filaza fotsiny. Na dia misy an'ilay filaza ary le voalohany zany. Dia tsy filaza fotsiny io. Fa ny olona dia resy lahatra amin'ny alalan'ny fiainana izay iainantsika. Resy lahatra ny olona ny amin'ny zavatra izay iainantsika. Dia mandeha izay namaky taratasy. Taratasin'olona tany amin'ny taonjato faharoa tany. Misy olona anankiray, tsy haiko moa izy ity na vehivavy na lehilahy fa tsy fantatro le izy fa Dionyette zay ny anarany. Dia ty Dionyette ty
olo-pirenena romanina, romanina izay manam-pahefana, izay manan-karena, izay manan-javatra be dia be. Dia niresaka tamina mpanompon'Andriamanitra anankiray izy hoe mijery izy zany ny fiainan'ny kristianina, dia mijery al'izy izy dia curieuse izy farany na curieux, trony hoe vehivavy angamba le tionetra zany faneniny zany. Dia natsony le mpanompon'Andriamanitra avinao ty manontaniako zavatra, fa ahoana ty fivavahanareo ty, fa maninona ianareo no hafahafa be, fa maninona ianareo tsy manan-karena, dia nefa nareo toa ohatran falifaly foana, nefa nareo ohatran miavana, maninona ianareo tsy manana nefa toa fampizara, nefa toa misy zavatra be dia be iainanareo. Taloha zany ny kristianisma dia natahora fanjakana romanina, satria niveriny hoe mitovy amin'ny jiosy, ny jiosy mantsy mahery fihetsika dia matahotra hikorotana foana ny fanjakana romanina, dia niverindrareo fa mitovy amin'ny jiosy koa ny kristianisma, dia zay no nanenjehana iny azy. Fa rehefa aveo nanomboka nandinga izy hoe reto kristiana reto ohatran'ny kalma be, reto ohatra tsy mitovy amin'ny jiosy zany. Ny jiosy misy an'le hitantsika amin'ny baiboly zao, misy an'le atao hoe zelota, dia reny zelota reny zany le olona mafana fo be, le tena tonga dia mamonomono be sy sisa. Dia nivereo fa ohatr'izay, dia nanomboka nandinga tionety hoe fa maninona reto olona reto nohatran'izany, karazan'olona vaizina-reo izy izay mihitsy ny teneny tanyle mpanompon'Andriamanitra, karazan'olona vaizina-reo, fa maninona ny tsitinareo hatr'izay, dia zao ny potra tampoka avany misy karazan'olona ohatran'izany. Dia nitantaran'le mpanompon'Andriamanitra teo hoe zao zavatra iainana eo zay ao amin'ny Kristy, zay ohatran'izao, zay ohatran'izao. Ina moa no tiako lazaina ao anatin'le izy, le filazantsara zay omena antsika, tsy filazantsara ambava fotsiny ihany, fa zavatra iainana. Fa raha tsisy hery ianao, tsisy mivoaka eo, tsisy mivoaka, fa mitovy an'izao tontolo izao fotsiny ihany. Dia rehefa misy miteny hoe rahalahy, zay vao mitodika avany, rahalahy. Le olona efa saika hiady iny, efa namoritra tanan'akanjo, misy manao tahiny Jesosy tampoka, tahiny Jesosy. Satria tsisy hery. Zany ny kristianina amin'izao vaninandro farany iainantsika izao, tsisy hery. Maninona tsisy hery? Tsy mandre an'Andriamanitra intsony. Mivavaka izy fa tsy maheno an'Andriamanitra. Hainy ny verset biblika maro isan-karazany, hainy ny soratra masina, fa tsy heno ny Andriamanitra miresaka aminy. Tsy maheno an'Andriamanitra mikasika ny fony izy, tsy maheno an'Andriamanitra mampahery ny fanahiny izy, fa mahafantatra fotsiny izy ohatran'izao. Be dia be no mirona any amin'ny positivisme, any amin'ny développement personnel, any amin'ny karazan-javatra mampahery saina tahaka izany. Zay natao fanafody, dia asiana Jesosy fotsiny sisa. Raha manao tsenjery ny développement personnel isamaraina hoe za dia lela mahery, za dia mahomby amin'ity andro anio ity, za dia matanjaka sady tomady. Ny kristianisma amin'izao fotoana izao siana Jesosy fotsiny, za dia lehilahy mahery amin'ny anaran'i Jesosy, za dia lehilahy mahomby amin'ny anaran'i Jesosy, za dia lehilahy matanjaka sady tomady amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manaraka koa ny vehivavy ohatran'izay ihany koa, za vehivavy mavita azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izany avako ny fanambaran'Andriamanitra. Andriamanitra androany mety tsy hampahery anao, fampibebaka anao, fa rehefa izy no miteny, mahery fono anaty hibebaka renao. Na voakapoka renao, misy fifaliana ny anaty. Zany io Jesosy io e. So dia tsy azonao ary zany resaka zany, zany io Jesosy io. Na hito zao rehefa mamaky ianao ny ino moa Apokalipsy toko 2 sy toko 3, misy fananarana be dia be ao, fa za tena azoko antoka mihitsy fa nandrean'izany ny rahalahy
tamin'ireo karazam-piangonana teo tena maheno an'izany tena heno mikasiky ny tompo misaotra Jesosy tena tianao loatra izay nasainao mibebaka izay tena andohalika izay tena andranomaso rehefa tsy avy amin'ny tompo fibebahana matahotra loza ny antony ibebahana andao ibebaka aingana teny tsy diran-doza aingana fa rehefa avy amin'ny tompo fibebahana miaraka amin'ny fifalinana ranomasom-pifaliana ny resana misaotra Jesosy fa maneo ahy ianao fa tena tianao aho mbola iresahanao foana mbola miranao fofoana mbola kasihanao foana misaotra Jesosy opportunité hitsanganako indray izao zavatra manjo azy ao Andriamanitra miresaka amintsika raha zanaka ianao tsy tiana ny fanahiny fotsiny mitoetra fa te hanome teny ho anao foana izy te hanome teny ho anao foana izy te hanome teny ho anao foana izy fa ianao mila miasisy tamin'izay manomboka androany amen aza mivavaka fotsiny rea ampahirezo namanao akaikinao ndao tsika tsy hivavaka fotsiny hoe amen io nge style fotsiny samy hafa fa mitovy an'le ndao hitsangantsika de rahalaza ery aja fa ty fotsiny zany ndao tsika hitsangana asandratro akipikipika tsara maso rehefa manao anazy zay style ny anaran'izany rehefa tsy maheno an'Andriamanitra ianao ozy ny tenin'Andriamanitra efa netsika teto amin'ny kasika sardisy fantatro ny anaranao fantatro ianao fa ianao manana anara novelona akanjo maty any le anarana sisa ny velona fa le fanahy ny fahafatesana efa tavapetraka ao anatin'ny fiangonana sardisy ny anarana sisa ny réformé zay ny resaka iny moa zany réformation zany velona zany fa ao anaty efa tsy velona de takizay ihany koa isika anarana zanak'Andriamanitra fa ny ao anaty enklesoleza tsy zany ny zanak'Andriamanitra izay ilain'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra miaino azy de zanak'Andriamanitra mahazo hery amin'ny alalan'ny fanambarana ny aminy zany ny zavatra izay mampandroso amin'izao fotoana iainantsika izao fa raha vao tsy izay ny iainantsika religion ty iainantsika ty manango-pahalalana no ataontsika raharaha ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ny fanahy ny mahavelona ny soratra de mahafaty ny teny zay nomeko anareo fanahy sy fiainana rehefa fanahy soratra ny miara-mandeha tsisy vokatra fa rehefa fanahy sy teny ny miara-mandeha misy vokatra mitokana ianao de miresaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny firesahanao amin'Andriamanitra misisika ianao sady andrianao tompo fa miteny io vavanao io misy zavatra miteny amin'izay tsy apoizinao mivoaka ny vavanao tsy hainao fa mivoaka tapitra ny amenina eninao ny herim-panahy sy ny herim-po ao anatinao ny resaka taminao izay fa raha tapitra ny amenina toizana ny sasavili tsy resaka taminao izy izany tena hafa mihitsy ny fiainanao amin'ny Kristy za te hizaranareo an'izany zavatra zany ny fiainanao amin'ny Kristy tsy vita amin'ny mahalala fotsiny tsy vita amin'ny manana exercice fotsiny hoe amin'izao aho mamaky baiboly amin'izao aho mivavaka amin'izao fa ty tena fiainam-panahy ary ty tena relation intime miaraka amin'Andriamanitra anao sy Jesosy mihitsy io de travaillenao de tadiavinao isan'andro za te andrianao indray androany inona ny teneninao amiko indray androany averiko hoe tsy voatery teny izy io aza mivoaka ny trano an'io tsy voatery zany mihitsy fa ny anatin'ny vavaka any ianao misy zavatra be de be mivoaka io vavanao io ampitenininy io meny zavatra any anatin'ny sainao any anatin'ny fonao any anatin'ny fanahinao omeny révélation ianao omeny fanambarana ianao mivavaka eo ianao de mitsikitsiky falifaly miasa ny amponao izy ny tenin'Andriamanitra ny laza mikasika an'ireo rôlahy tany Emosy ara-tanàny zany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy
dia mandeha izy roalahy dia mitantara mikasika an' Jesosy. Raha zao tena malahelo anazy mihitsy ara-lamariny ohatra zao tsika lenina mofo tatita zay no adray zany ray ve ny antanisiany zany. Dia nanato an' Jesosy ny azakazaka nanatona an'izy inaka resanareo lahy reto resaka an' Jesosy ay izy zany Jesosy amin'io miaraka aminy eo eranga iny koa ohatra mianiany zany izy zany Jesosy zany maninony zany ianao rery ve mivahiny aty tsy mahalala an' Jesosy mpaminany lehibe ny koizany saingy andrisy vonoan'ireo tsy falahara reo. Dia nanomboka amin'izay ny resatresaka teo dia nitantara Jesosy kasika ny testameta taloha ny mpaminany dia nanao démonstration izy fa ny Mesia dia tsy maintsy vonoana kanefa tsangana amin'ny maty. Manomboka efa tonga saina ary zala artiranga ty ohatra mahay mihoatra noho zay manomboka tonga saina izy vao nierika izy nijery efa nanjavona izy. Dia zao nitenin'izy roalahy rehefa teny an-dalana teny tsy nietanetana fa ny fotsika tamin'izy niaraka tamintsika efa lasy Jesosy vao fantatra ry zareo hoe Jesosy dia eno ny fony nietanetana tany anatiny vala ry zareo satria maninona tafahoana tamin'i Jesosy efa izy reo olo reo le nitenin' Jesosy raiso fanamasina fa tsy nahazo an'le asa izy raha tsy nandre le parole zay afako no ilatsika anio. Fa rehefa mandre anio ianao tsy etaniny zany tsony ianao mivavaka fa tonga dia ianao no te hivavaka, tonga dia ianao no mikaroka, tonga dia ianao no mitady. Tsy tenenina tsony ianao hoe ny tsy ambaratelo makaty sy makarongy dia zao hoe fa ozy ianao nambaratelo na tsy ambaratelo za te hivavaka na fitahina na tsy lala-pitahina za te hanompo, za te hifandray na iza hitarika ao na iza hitoriteny ao za te eona amin'i Jesosy androany satria manino voafanga ao anaty ao. Zay ny afatritsika amin'ity androndroany ity tadiavo izy ato fanamasina fa le parole mila tedavinao azonao zay sao dia misy tsy mahazo aloha le resaka dia mbola etotsika sao dia ary tokotany arivo vao fampiresaka ohatrany tsy azoko mihitsy inona parole teo fa dia ny etotsika. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.